Vaovao afatanteraka kosa indray no marian'ny tale général-ny Bianco fa misy ny fanadihadiana atao eo anivon-Jirama amin'izao fotoana izao manoloana ny resabe nandeha misy ihany koa ny fitarainana mahakasika ny resaka abattoir raha ny fanazavana izay nentiny hatrany. Anisan'ny olana izay voalaza matetika eo anivon'ny Jirama ny olana teo amin'ny resaka fitantanana. Misy ary mbola mitony fanadihadiana ataon'ny Braoma le tena miady amin'ny kolokolo eo anivon'ny Jirama raha ny voalazan'ny tale général-ny Bianco. Ny fanadihadiana natao tao amin'ny Jirama zany dia io zany efa mandeha satria le izy tsy zavatra kelikely fa matevitevina le fanadihadiana tao tsy ho vita anaty fotoana fohy. Misy vita le misy apahany ao dia vita anaty fotoana fohy fa misy sasany tena mila fanadihadiana lalina hatrany faritany any izay mahalavalava azy. Hatreto dia mbola tsy nameny antsipiriany amin'ny andraikitra izay sahan'ireo olona eo anivon'ny Jirama izay atao fanadihadiana ny tale général-ny Bianco. Zay no tsy azona resahany satria mbola ao anaty famotorana izay dia mbola tsy afaka miresaka hoe iza ny olona voakasika ao alinona ny antony mbola sarotra be aminay milaza an'izay fa mbola tsy vita ny fanadihadiana fa rehefa vita ny fanadihadiana dia fantatrareo ihany fa tsy maintsy lazainay. Vaovao nanamarika ny fiandohan'ity herinandro ity ihany koa ny resaka abattoir ety Akadidratombo izay voalaza fa afindra eny Ankadievo. Voaresaka ny vola 50 tapitrisa avy amin'ny teratany Sinoa. Raha ny voalazan'ny ben'ny tanànan'ny Alasora dia tsy nisy akory ny famarotana ny tany na ny abattoir tamin'ireo Sinoa fa fanofanamaharitra na bay amfiteotika no atao. Nanamarina ny tale général-ny Bianco fa naharay fitarainana mikasika izay resaka abattoir izay. Anka le taravina le voararavo vetivety voatonga any aminay zany le fitarainana dia zay zany zay vao miezaka andamina hoe ahoana ny fomba anaovana fanadihadiana mikasika an'ireny raharaha io satria tsy voanisy herinandro zay no sehoany mety latsaky ny herinandro mandraisanay an'le taratasy fitarainana. Mbola eo mpanaovana azy eo mpandolina fomba natanterahana ilay fanadihadiana. Anisan'ny voaresaka nandritry ny lahatenin'ny fandibiasana omaly teny Avilo ny fanamafisana ny ady atao amin'ny kolokolo. Efa misy ny ezaka amin'ny fametrahana ny tetikady pirenena vaovao raha ny fampatsiahivana nataon'ny tale général-ny Bianco ary vinavinaina ho vita afaka 2 volana ny famolavolana azy io izay miainga avy amin'ireo fehi-kevitra ny votra nandritry ny atrikasa samihafa izay nitantera.